Sokrila stripy 900 boatra sy 300 kitapo izay milanja 420 ka hatramin'ny 520 kilao saika ao ahondrana any ivelany no tratra tamin'ny teratany sinoa iray tetsy Ampefiloha Ambodirano. Vokatry ny fanomezam-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahatratrarana ireto entana ireto. Noho izany, tonga nijery fotony ny zava-misy ny avy ao amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona sy ny avy ao amin'ny sampana fikarohana Eloka Bevava eo amin'ny Gendarmerie Nationale afen'ny fiadanana. Eo anivon'ny Ministeran'ny Fambolena, ny Fiompiana ary ny Jona sy ny sampana fikarohana Eloka Bevava eto amin'ny Gendarmerie Nationale fiadanana. Nahazo zany angonam-baovao zany izahay totareo ny fisina sinoa manao manangona zany aba blanc sy ny fomba fiterirana sokrila strip hoentina alefa avoakany andafy dia niarana zany izay nanao fitsidihana tetỳ toerana. Nisy ny fisavana natao dia nandritran'izany nahatratrarana eo amin'ny 720 taonina eo zany sokrila sy trip. Ny fitazomana ny Omby sy ny mahakasika azy dia akana taratasy fahazoan-dalana avy amin'ny ministera. Tsy nahitana izany taratasy izany anefa ity teratany sinoa ity. Manaraka izany, voarara ny lalàna nivoaka ny volana Janoary 2024 teo ny fanondranana omby sy ny manodidina azy. Rehefa mahatratra fandikan-dalàna mikasika ny omby sy ny biby dia tsy maintsy gazana zany na ny vokatra na ny fitaovana. Ary io lalàna io ihany koa no mamaritra tsy maintsy rehefa gazana izy zany dia mankany amin'ny fanapotehana. Zavatra omena ho an'ny mpiray tanindrazana dia misy traçabilité mazava tsara, avaiza inona ny kasinga nafangaro azy. Ka raha ohatra ka ho zaraintsika ho an'ny olona ireo rehetrarehetra ireo dia mety noho izy tsy nisy fanaramaso ny veterinaire dia mety misy kasinga mety ampidi-doza amin'ny mpiray tanindrazana. Ka izay no mahatonga ny lalàna mamaritra avy hatrany hoe gazana ary tsy maintsy potehana. Aorian'ny famotorana tao amin'ity teratany sinoa ity dia tolotra ny fitsarana sy ny ambaratonga-pahefana ny raharaha.